Dia mbola faly miarahaba anao hatrany mankasitraka sady mihaino sy mijery izao fandaharana manokana izao. Isika dia mbola mijanona hatrany amin'ny lohahevitra hoe handeha ao. Izay vahaolana hoenty mandresy ao anatin'izao vanim-potoan-tsarotra izao. Ary koa lalana azontsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ka amin'ity an'ity indray dia lohahevitra atao hoe mifampitohy. Tamin'ny teo aloha indray no resantsika. Raha teo aloha tsika nijery ny hoe handeha aho hamitaniraka, dia amin'ity an'ity indray no lohahevitra izay hojerentsika dia hoe handeha aho hitombo ara-panahy. Iarivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitro satria mbola notantaninao indray ka tonga eto amin'ity fandaharana manokana ity. Ingany hamindra fo sy hamelany heloka ianao, toy izany koa ity mpanomponao izay manlaona liana-ny amin'izao fandaharana izao. Mangataka ny toeran'ny fanahy masina sy ny lotsahany izany amin'ny fomba manokana izay Andriamanitro. Tonoina sy angatahany anaran'i Jesosy Kristy izany mivavaka izany. Amen. Andeha aho hitombo ara-panahy. Eo an-tany-piadiana ny fiainantsika olombelona amin'izao vanim-potoana izany. Mino aho fa ao anatin'izany koa ianao izay manatrika sy mihaino izao fandaharana izao. Ka mila matanjaka eo amin'ny lafiny rehetra, ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, mba hahafahana mandresy. Koa androany isika dia hiresaka momba ny fitombona ara-panahy. Izany hoe tokony hanana feno fanahy ny tsirairay isan'andro, ahafahana miatrika ny ady atao izay isan'andro, ary amin'izay fotoana izay dia afaka azo antoka ny fandresena. Mialohan'izay dia tiako ny hamaky anao ty andala teny amin'ny soratra masina ity, dia ao amin'ny Marka 4:4 andininy 4:20 ka hatramin'ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary izy toy izao ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka ny lehilahy mamafy voa amin'ny tany, ka matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro, ary ny voa dia mitsimoka ka maniry, nefa tsy fantany ny faniriny. Fa ny tany mahavokatra ho azy voalohany, misy tahony dia teraka, ary rehefa izany dia feno ny voa, ary rehefa azo jinjaina izy dia jinjainy miaraka amin'izay rehefa tonga ny faharana. Tahaka an'izay ny fanoharana nomen'i Jesosy izay amin'ny ankapobeny ny fiainan'ireo mpanarany dia an' Jesosy Kristy. Voalohany aloha izany dia afafy ny voa. Rehefa afafy ny voa dia tsy maintsy miletika anaty tany ary maty. Ary ilaina izay fahafatesana izay, araka ny voalaza ao amin'ny 4:4 dia miara-levina miaraka amin'ny Jesosy, tahaka ny fahafatesan'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny batisa isika, ary hatsangana tahaka ny tsanganan'i Jesosy amin'ny fiainam-baovao. Izany hoe manomboka fiaingana vaovao izany miaraka amin'ny Jesosy eo amin'ny batisa no atateraka izany. Ary avy eo dia mitombo. Tahaka ny voa dia miha-mitsimoka, asiana zezika dia maniry. Dia tahaka izay ny fitombona eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Dia misy tahony dia teraka. Ary alohan'ny hamasaka azy dia misy dia atao hoe farahorana. Ny atao hoe raisina amin'ny orana moa dia azaina hoe ny fanahy masina zany, manondraka ny voa ny orana ary manamasaka azy. Ary avy eo dia jinjaina izy dia alefa any an-tsotra. Dia mamoa zany mamoa voan'ny fibebahana, mamoa toetra tsara ny zanaka kristianina, ny kristianina mpanaradian'i Jesosy. Ary amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy dia ho jinjaina ireo voa tsara. Raha namoa tsara zany, raha nitombo tsara zany le izy, namokatra tsara dia ho jinjaina ho alefitra ho any an-tsopitra, ho any an-sopitry ny lanitra. Izany no fitombona eo amin'ny voly
ary azo hitarafana ihany koa ny fitombona ao amin'i Jesosy. Mila ateraka ara-panahy zany ny mpanaradian'i Jesosy ary mila mitombo isan'andro. Na dia tsy hita zany fitombona izany tahaka ny rivotra. Fantatra hoe mitsoka ny rivotra rehefa mihetsiketsika ny aso. Mety tsy hita amin'ny vatana izany fa misy ny fitombona ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia ny hojerentsika dia hoe inona no dingana hatao miaraka amin'ny Jesosy eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Satria ny fahombiazana dia niezaka ataontsika olombelona ampino ny fahasoavan'Andriamanitra. Izay ny tena fahombiazana. Dia inona no atao mba hitombona ao amin'ny Kristy. Ny voalohany indrindra dia ny vavaka. Ny vavaka dia ain'ny fanahy. Isika raha ohatra ka tsy misakafo azy mandritra ny 2 andro na 3 andro, mbola ho velona ihany. Ary Jesosy Kristy sy Mosesy ohatra dia navita ny fahadianana 40 andro sy 40 alina. Fa kosa tapenana ny rivo-piainantsika ao anatin'ny ora vitsivitsy ara dia afaty atsika izany. Ain'ny fanahy, rivo-panahy, ny vavaka. Ary atao hoe ivo lehibe ny fiainan'ny mpanaradia an Jesosy. Ilaina ny vavaka. Ary manao ahoana ny fotoam-bavaka satria io zany dia fandoharana ny ao am-po amin'ny sakaiza tiana indrindra. Ianareo izay miasa fatsara sy mavesatresatra, makanesa amiko kosa izy fa izaho hanome anareo fitsarana. Ahatonga antsika hitsahatra, mandoatra ny ady rehetra izay atrekintsika eo amin'ny sakaiza izay matoky tsy olombelona izany fa Jesosy Kristy. Araka voalaza ao amin'ny Matthieu 8:9-20. Zava-dehibe ny vavaka rasanam-bavy. Ny fanontaniana izay tsara valiana dia hoe impiry no mivavaka. Tsy dia ilay isa loatra ny zava-dehibe fa ilay fifandraisana amin'Andriamanitra. Izany nefa dia mametaridana antsika ny soatra masina. Ao amin'ny Salamo 5:50, 4:9 ka hatramin'ny 7:12 dia misy voateny izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha izao dia Andriamanitra no antsoko, ary Jehova namonjy ahy. Hariva sy maraina ary mitatao vovonana no hitarainako sy tolokoko aminao dia ian'ny feako izy. I Davida no miteny eto. I Davida zany dia nilaza fa intelo isan'andro. Hariva mitatao vovonana ary maraina no hitarainana sy hitolokony amin'ny Jesosy dia miaino izy. Ary nomenantsika koa zany tara-dalana zany. Maraina, atoandro, hariva. Daniela koa dia manana io fomba fivavaka io. Ary ankoatran'izay zany, amin'ilay maraina dia manome ohatra i Jesosy Kristy ao amin'ny Marka 1:5-30. Fa ny fo maraina alina koa Jesosy dia mitokana ny vavaka. Ary ao amin'ny Matthieu 5:1 koa dia manampy fahanazavana amin'izany hoe ao amin'ny mangingina. Ao amin'ny mangingina. Izany hoe ny zava-dehibe zany dia raha vao mifo, raha manao loha larana an'Andriamanitra dia vao mifo, dia Andriamanitra aloha no tokony omena amboninahitra dia mivavaka mangina ianao. Ilay mpanompo vavin'Andriamanitra Ellen Goldwait dia nanohatra boky izy, dia ao anatin'izay boky nosoratany izay vavaka dia milaza izy fa eo an-tonkom-pandriana dia anisan'ny toerana mety hanaovana izany. Mety efa manana toerana manokana ianao tsara sy tohizo izany, fa anisan'ny torohevitra anankiray izany hoe eo an-tonkom-pandriana. Satria ianao ihany eo tsy misy mety hanelingelina dia eo no andoharana ny eo am-ponao. Eo no resahana manokana an'Andriamanitra. Vao misantatra amin'ny fiainanao dia Andriamanitra aloha no hoderaina sy saorana ary resahana amin'ny zavatra rehetra izay tianao hambara aminy. Zava-dehibe izany vavaka ataon'ny tena manokana izany. Ary manaraka izany dia eo ihany koa ilay mitatao vovonana sy alohan'ny hatoriana. Fa ankoatran'izay dia ny tokantrano kristianina dia tsara raha miara-mivavaka ihany koa ny maraina sy ny hariva. Anisan'ny fanandramany zanak'Israely zany tamin'ny izy nianga avy ao Egypta ho an'ny Kanana. Dia misy ilay hoe fotoana ny fanatitra maraina sy hariva.
Amin'izay fotoana izay dia mivory ny mpianakavy. Mivory ny mpianakavy dia mivavaka amin'Andriamanitra. Mametraka amin'ny fiainan'Andriamanitra ary mba hoe voafela heloka anatrehan'Andriamanitra. Miory ny zanak'Israely. Amin'izay fotoana izay ozy izy ilay boky soratan'ny Ellen White dia liana ny anjely amin'ny fotonim-bavaka ataony zareo. Mijery akaiky ny atao hoe fahazarana fotsiny ve sa hetaheta vahoam-po sa tena faniriana lalina anatin'Andriamanitra izany fotoam-bavaka ny fianakaviana izany. Aza amin'ny fotoam-bavaka ny fianakaviana izany antsoina hoe altara no tokony hoe fifaliana faratapony eo anivon'ny fianakaviana. Tokony hanana fifaliana zany ny fianakaviana. Anana anjara toerany lanitra manokana eo amin'ny fiainan-tokantrano ny fiainam-bavaka ny fianakaviana. Maraina sy hariva. Dia izao ny voalaza izany Ellen White zany. Alohan'ny andao zany iray mpianakaviana kristianina ny tranony handeha amin'ny asany dia nango ny fianakaviany hanodidina azy izy dia ankorako anatrehan'Andriamanitra sy hametraka azy ireo eo ambanin'ny fiainany lehibe ny mpiandry. Satria maraina andeha hiasa ny mpianakavy. Samy andehany amin'ny lalana izay alehany. Ny fahavalo dia mety tsy faly ka mila voaharo amin'izany. Ny iray mpianakaviana dia tokony hitarika ny ankonany hametraka ny tontolo andro eo ambany fiarovan'Andriamanitra. Ary izay ilay altara maraina izay. Tsy mila fotoana betsaka izany fa zava-dehibe dia miaraka ny ankonana. Mety alohan'ny sakafo izany. Dia toy izany ihany koa ny hariva dia mbola misy ihany koa mangataka famelan-keloka ary Kristy no tokony ho ivony zany altara ataon'ny fianakaviana izany. Rafitinina zany dia tsara indrindra ilay vavaka vao mifoha maraina dia ianao manoka tena vavaka fanokana tena n'Andriamanitra. Dia intelo isan'andro no nataon'ny Davida sy Daniel. Ary tsy adino ihany koa ilay vavaka ataon'ny tokantrano dia ny altara izany. Ary ambonin'izay dia ny Hebreo dia milaza, Paoly ao amin'ny Hebreo dia milaza fa hoe aza manadino ny fiaraha-mivavaka. Misy ilay fiaraha-mivavaka any am-piangonana iny. Misy ihany koa ilay fiaraha-mivavaka eo amin'ny tarika izay mpiara-mivavaka, tarika miasa eo anivon'ny fiarahamonina. Misy fivoriana iny. Eo aminay ohatra dia miezaka mivory isaky ny tapa-bolana izahay. Dia zava-dehibe koa iny fiara-mivavaka iny tadio tsara ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:12 fa izay fiara-mivavaka izay da tany amponja i Petera dia nivavaka ny mpiara-mivavaka ary nandondony Petera satria namaly vavaka Andriamanitra. Dia Herôda namoa tamin'izay fotoana izay. Zava-dehibe ny fitolomana am-bavaka amin'izao fotoan-tsarotra izao. Dia ny andro fafito moa dia fitsarana ary tsara ny mivavaka amin'izany makany amin'ny telopolon'Andriamanitra any amin'ny fiangonana. Ny manaraka izay dia ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Izao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 1:7. Daran'i Jesosy, sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa atombotra ny andro. Sambatra izay mamaky sy miaino. Ny fahasambarana. Be dia be ny olona mitady fahasambarana amin'izao vanim-potoana izao. Mety mitady ary ny eritreretiny dia hoe ny fahafinaretana ara-nofo, ny fahavokisana sy ny filalaovana no ahitana izany fahasambarana izany. Mandalo any izany zavatra izany. Ary mety manimba aza. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa ny fahasambarana dia izay mamaky sy miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany satria atombotra ny andro. Atombotra ny andro. Efa nitsinjovianantsika ny toezava miseho maneran-tany. Ny ady etsero, ny loza ateraky ny fahafanan'ny planeta sy ny fitondranana ara-moraly, ny toetran'ny olona izay miharatsy dia manambara fa mbio ambaravarany. Efa atombotra tokoa ny andro. Ka ny fahasambarana zany dia ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Dinihana roa ny soratra masina hozy izy.
ao amin'ny Jaona. Ary ny tenantsika manokana dia ilaina no mandinika zany sokatra masina izany, tsy mianina fotsiny amin'ny tohiteny na ny fampianarana fa ny zava-dehibe dia ianao mihitsy no miezaka mba fahasoavan'Andriamanitra manokana fotoana andinihana ny tenin'Andriamanitra. Misy moa ny tardana hoe toko anankiray isan'andro velomin'ny teniny, misy ny mety hoe mofinaina ary fandinihana lesona ihany koa dia zava-dehibe zany fianarana ny tenin'Andriamanitra izany ary tokony atao isan'andro satria ny tenin'Andriamanitra no fahamarinana araka ny voalaza amin'ny Jaona 9:17 manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Io tenin'Andriamanitra io dia manamasina antsika, manova antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Io ilay mofinaina izay atao hoe latsaka avy any an-danitra dia manova antsika, atonga antsika anahaka an Jesosy Kristy izany fandinihana ny tenin'Andriamanitra izany. Satria ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 17 dia 17 dia nandray ny teny tamin'ny zotim-po ny mponina tao Bery ka nandinika soratra masina isan'andro na marina izany na tsy dia lasa nanatoe-pana tsara noho ny tany Tesalonika. Ny fanana zotim-po fandinihana ny tenin'Andriamanitra zany dia manova ny toe-pana ho tsara, ho tahaka an Jesosy Kristy. Zava-dehibe zany fanamboarana ataon'Andriamanitra izany. Mampitombo antsika ara-panahy, mampitombo antsika ny fahalalana. Ary ny fahalalana tsara indrindra amin'izao fotoana izao dia fahalalana ny tenin'Andriamanitra, dia nivon'izany tenin'Andriamanitra izany dia Jesosy Kristy. Nantsony hoe Christocentrique. Ary ny fahalalana mihoatra lavitra noho ny volamena sy ny vatosoa sarobidy indrindra ozy izy i Solomona ao amin'ny ohabolana toko 7 izany fahalalana ny tenin'Andriamanitra izany. Ilasana bavy, sambatra, ny fahasambarana ho an tenako manokana dia mandinika isan'andro zany tenin'Andriamanitra izany. Misy ny taridana avy amin'ny mofinaina isan'andro, ny ny toko anankiray vakiana isan'andro, ny fianarana lesona ihany koa, misy ny antsoina hoe lesona sekoly sabata dia ianarana zany isan'andro. Zany no mampitombo antsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary ny tanjon'i Jesosy dia ho lehilahy lehibe anahaka ny ohatry ny fahalehibiazan'i Jesosy Kristy. Raha vao teraka ara-panahy mantsika dia mety ronono am-panahy no antsika dia mila mitombo hatrany tahaka ilay vonafafy. Ary raha ohatra tsy mamoa ianao ozy izy dia ho kapaina dia atsipy anaty afo. Fa mila mitombo isika mamoa ary manatanjaka ara-panahy afahana miady mandresy ary afahana ihany koa mamita ny iraka izay fanresahana teo, mamita ny iraka fitoriana ny filazantsara dia manatanjaka isika manana hery ary mitondra fanantenana eto amin'izao tontolo izao. Irasana bavy ianao izay manatrika eto, tiany Jesosy ianao raha hitombo ary ho lehilahy lehibe hatratrany ohatry ny fahalehibiazana. Sitrakao ve izany? Zava-dehibe ny dingana ho amin'ny fitombona ara-panahy. Raha sitrakao ny handeha hitombo ara-panahy eo ambany fahasoavan'Andriamanitra dia manasa anao hivavaka. Vavaka isika tompoko. Andriamanitra andriananahary rainay izany an-danitra. Misaotra anao indray fa nomenao ity lesona lehibe ity dia ny fitombona ara-panahy. Mivavaka izay tompo mba tsy hanana izany fiainam-panahy marisarisa izany fa hiaraka aminao isan'andro, feno ny fanahy isan'andro amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fandinihana ny teninao Andriamanitra. Ampio izay mba hanao dingana, hanao izany eo amin'ny fiainanay ary ho tanterahanao ny teny fikasana nampanantenanao mikasika ny vavaka sy ny fandinihana ny teninao ka mba ho lehilahy lehibe hatratra ny ohatra ny fahalehibiazanao. Dia raha misy tsy fahatanterahana tompo mamindrafo aminay ary ny fanahy masina ny hanampy amin'ny fanazavana ny teninao. Tonoana sy angatana amin'ny ran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen.